Ny zoma 2 febroary 2024 teo no niroso tamin'ny fifanaovantsony fifanekam-piara-miasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny FAO mahakasika ny fanatanterahana ny tetikasa fiara-miasa vaovao ara-teknika entina anampiana ara-pambolena anireo tokantrano marefo ny aram-boina miisa 304 tamin'ny loza voajanahary ny taona 2024 2024 tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana distrika ny Ikongo sy Nosy-Varika. Nisy koa ny fanolorana fitaovana ara-teknôlôjia toy ny serveur, solosaina sy tablety ary ny maro hafa ahafahana manohana ireo sampandraran'ny ministera mba hiroso amin'ny fanatsarana ireo rafitra ara-tsakafo. Ny firenena malagasy zany dia efa mpikambana atao anatin'ity fianakaviana raisam-pirenena ity nanomboka tamin'ny 2020 sy 2020. Amin'ny maha-mpikambana fiainantsika dia afaka misitraka an'ireo tantsoroka sy fanampiana avy amin'izareo zany tsika, indrindra amin'ny alalan'ireo fanaovana sonia karazana tetikasa toy izao. Ny zavatra soniavina an'io dia famatsim-bola amonjena ireo havana any Atsimo Atsinanana izay tratry ny rivo-doza any amin'ny distrika ny Ikongo sy Nosy-Varika. Ka ny votoatiny amin'izany moa zany dia ahafahan'ireo olona miarina malaky tamin'ny fahavoazana azo azy hanomezana an'ireo anam-pamokarana zany mba hamerenana an'izay ny totom-pivelomana. Ny fitaovana ny andininy faharoa dia mikasika ny fampitaovana ny ministera zany. Reny zany no entintsika hanamafisana olona ny fiofanana sy ny fahaiza-manao ny mpiasa ministera satria hitantsika tsara fa ilaina ihany koa ny fanamafisana fahaiza-manao indrindra na eo amin'ny fikirakirana ny tetikasa na ny fampiasana momba ny fitantarana ara-bio. Araka izany dia efa miroso amin'ny fanavaozana ny rafitra ara-pamokarana makany amin'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fotoana ary manampy amin'ny fanodinana ny rafitra ara-tsakafo izay ho fampiroboroboana ny famokarana sy ny fanjarian-tsakafo. Antenaina ny tondra fanavaozana amin'ny fifandraisana sy fizarana vaovao.